s'il vous plaît. Dans la prédication des apôtres et dans la vie des sauvés que nous trouvons dans le Nouveau Testament, et tout ce qu'on a reçu, la même expérience divine, le salut de Dieu, on a un témoignage toujours à donner. La parole de Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse, on a triomphé sur lui, ça veut dire sur le diable. Par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, et par la parole de leur témoignage. Le témoignage dans le Nouveau Testament, c'est une partie très importante. L'homme qui était aveugle de sa naissance, quand les pharisiens ont donné des questions, elle a dit comment et comment et comment. Il a dit une chose, je connais, j'étais avant aveugle et maintenant je vois. Et les sauvés, on a la même chose. Oui, peut-être on ne comprend pas toutes les choses difficiles. Peut-être on ne peut pas répondre à toutes votre questions qui a truc. Mais on a une chose, et on connaît une chose, nous étions morts, mais maintenant nous vivons. Nous étions perdus, et maintenant nous sommes sauvés. Nous étions vraiment morts. Nous suivons seulement la formalité. Notre cœur était vide. Notre religion était dans notre bouche. On mettait la religion le matin, et l'après-midi on enlevait la vie de religion de nouveau. Une chose nous savons, nous étions morts, et maintenant nous sommes vivants. Nous étions perdus, et maintenant nous sommes sauvés. Nous savons que nous sommes sauvés, parce que l'Esprit de Dieu demeure dans notre cœur. Et Jésus est devenu réel pour nous. Avant, notre religion était dans la tête. Maintenant, il est descendu dans notre cœur. Et il a pénétré dans notre vie, même dans notre sentiment. Et nous avons joie qu'on ne peut pas l'expresser par la phraséologie humaine, parce que c'est un joie du Saint-Esprit qui sort de la source que Dieu nous a mis dedans dans notre cœur. Comme Jésus a dit, ce qui croira en moi, il aura une source dans lui, où sortira la vie éternelle. Une chose nous connaissons, nous étions morts, mais maintenant nous sommes vivants. Nous étions perdus, mais nous sommes revenus. L'homme, il a dit aux pharisiens, j'étais aveugle. Je connais quelque chose, j'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Paul aussi, il dit oui, moi aussi j'ai persécuté ce chemin. Moi aussi j'ai persécuté les chrétiens, les vrais sauvés. Et même j'avais l'ordre de ces pharisiens et sadduciens de mettre les sauvés dans les prisons. Aujourd'hui on a baptisé une jeune fille qui a persécuté sa sœur parce qu'il était sauvé avant elle, mais par la force des témoignages de sa sœur, elle a tenu et sa foi maintenue forte son expérience, et il n'a pas fermé la bouche, mais continué à témoigner jusqu'à sa sœur, elle était convertie. Alléluia. Et elle était baptisée ce matin. Une chose nous connaissons,
Nous étions pour mal et nous sommes maintenant vivants. Nous étions perdus et nous sommes sauvés. Nous étions étrangers de Christ. Mais Jésus maintenant demeure dans notre cœur. On n'a jamais entendu du Saint-Esprit. On nous a dit qu'il est parti avec les apôtres. Alléluia, il n'est pas parti. Il reste et il va continuer. Il est venu à travailler forcément à Madagascar. Et il va continuer à travailler jusqu'à Jésus retourne et il nous amène avec lui. À ce moment, le Saint-Esprit va dire volume. Il va partir avec nous. La réalité de l'évangile et l'expérience réelle et nous force d'ouvrir notre bouche et témoigner pour le Seigneur. Un homme était sauvé, il a dit Jésus, je vais te suivre partout. Dans chaque rue tu vas, je vais marcher derrière toi. C'est très bien mon enfant, mais il y a une chose que tu dois comprendre. Tu es sauvé maintenant. Va aussi dire, témoigne, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. On doit entendre des témoignages parce que c'est le seul moyen de savoir si notre prédication porte résultat ou non. Et les résultats, ça ne doit pas être en théorie, mais en résultat réel, vivant, que nous voyons avec les deux yeux. Alléluia. On va regarder de là-bas très bien. On va entendre. Et après on va examiner. Et essayez vous-même pour recevoir la même chose. La semaine passée, on a reçu des témoignages de guérison. On va faire un mélangement maintenant. Guérison ici, salut. Je voudrais surtout quelques-unes qui étaient baptisées le matin. Et baptisées comme diacre. Je crois 2 ou 3, je ne sais pas combien. Et un vieux homme de 80 ans, je crois, ou 75. Et il était mort pour toute sa vie. Et même il a construit une église. Mais il n'était pas sauvé. Quand il est venu, il dit, je vais être baptisé. Je dis, pourquoi? Mais vous étiez baptisé, le baptême de Désazake. Et le baptême de Dadabé. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous avez été baptisé déjà. Elle dit, ça me passe. J'étais vraiment baptisé, j'ai fait, mais j'étais perdu. J'étais pas sauvé. Mais depuis que je suis venu, j'entendais le vrai évangile. Maintenant, je suis sauvé. Et je remercie le Seigneur. Et je dois suivre la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons quelques témoignages. Si vous êtes là cet après-midi, j'espère qu'il est venu, il est un peu vieux, mais il est venu. Diacrement sauvé. Alléluia. Où est-ce que là, le vieux, là, les 75 ans, là? Pas celui-là, il y avait une autre. Alléluia. Vous voyez là, notre religion, elle a une vie. Il porte joie. Vous êtes prêts? Vous entendez le vieux là? L'autre vieux là qui j'ai parlé aussi, il n'est pas là, je crois, ce soir. Oui, voilà. Dacă ne e punce multă cu bine, s-a făcut să pun cu bine. Ram turiat să mașnă, ca ai de mână turiat. Păi zonul să chemnelor ala, ni deba, să dea vântișos de oași nu fămte. Multe fănare că vântișos baie nou. Ce-a prezeni anul ăla? Na cu. Au că încerci, am genea nou. Au genea de lan, falujan zicotiu. Aia nou,
la ihany voafeky sao dia akakilao la ora mampifeky dia mbola tsy mandasy e la ihany Yekiyetka fadil tiaga takile ful. Alléluia. Alléluia. Merci frère. Alléluia. Voilà dia. Zade surat ba humbel. Zade dekon no pembuan no bumanar. Anduani detur kumba parai nulla tanya ale pembuan no misanai. Nefat ma hunja santia malala. Fatia zo ma tiartena pa bundi. Isora na madak zene na ro. Manaraka-arakan zany za dia polisy tio ny raharahako mbola ao anaty dia zao mbola miasa ary fantatrareo tsara fa fotana amin'izany eo amin'ny raharahana polisy nefa voavonjy aho zao ka dia milaza aminareo fa fibebahana zany ihany no azontsika lazaina. Alléluia. Voilà un autre diacre. Non, l'autre. On va prendre les diacres là. Itsangany ato atompo vaovolombelona za dia diakonina koa Surok izay voalazany miavatsika teo koa raha nandray ny fahasoavana sy ny tenako rery ny tiako andray fahasoavana fitsika menakavy re tonga eto ka dila za fa raha tonga tato amin'ny ray aman-dreny aka nresadresaka tamin'ny talata ny amin'ny anaovana badisa dia zavatra telongezabe no nolazay ny tamiko ka andray alina ny talata sy ny alarobitsy nahita tolo fa nieritreritran'izany anakaray izay nolazay ny tamiko dia ny hoe sauvera personnel fantatrao ve zany osy Niana ihany ino moty atao hoe sauvera personnel Jesosy mamonjy ny tenanao manokana raha tsy fantatrao zany dia vamalala mba manatona ny ray aman-dreny manontany ohatra fotsiny nilazako aminao ohatra marary eny an-drano anao tsy afaka haka ny evangeliste na ny pasteur zao ny tenanao fotsiny dia zao ary antony Jesosy Kristy amonjy anao ny tenanao manokana ka azo famonjeny anao ary azo fahasoavana dia no atao hoe sauvera personnel manaraka an'izany ty zao ndray nilazay ny ray aman-dreny ihany fantatrao ve ozy ny hoe se mampo be mbola tsy nahitan'izany aho ny eritseritra inona indray ary ty atao hoe se mampo retra sauve ny lalana azona ny famonjena mba ao amin'ny tonga voavony arozy aho azokary zany tompoa ka raha mbola tsy azo loa re zany hoe lalana ho azona ny famonjena mba manatona ny ray aman-dreny fa iza misalasala ary manaraka an'izany e zao ndray ny nanontaniany ahy fantatrao ve ho zany atao hoe nouvelle créature ity nouvelle créature ty ny zava-dehibe indrindra ary mampiavaka ny fiangonana ataoko mirariko ny fiangonana zay inona moa ty atao hoe nouvelle créature fa tsy zao volom-baovao na vaozony rano dia ny batisy ary vaozony fanahy masina dia ohatinao tapony tsary varika hodivo ny rason'ny Kristy motomba irinao koa zany dia mba malala Celle-là, la fille là qui l'a persécuté sa sœur là, le Seigneur s'est l'attraper. Satukti efa fandrefanasany tompo atany amin'ny fiangonana hafa taloha nefa izany nandresako fanasany tompo izany dia ohatra amin'ny fisehoana fotsiny nanaovako an'izany hoe mandray fanasany tompo ny olona dia mba lasa koa mba nandray fanasany tompo dia kevikevikery azy izany mbo miditra am-piangonana nefa ny ato amiko dia devoly fotsiny ny akanesako any am-piangonana dia ny hoe ampiterahainy sy ampiterany tarehako fa hoe zato ny lafatra sy tsara indrindra dia tsy misy tompom-pavahana atao tsisy atao tsaiko koa fa mijerijery ny olona ako dia zokoko tamin'izay efa niangona tato dia mba miteny amiko izy dia tsy rarahiko izany osa hoe inona koa izy ao hoe atao batisy osa hoe inona koa nanaovana batisy ao dia lena be voloko izany dia imezany olona ivoaka ao a inona koa ny andehanako ao dia hoy izy hoe famonjena ngeno azy eo dia hoy za hoe tsy mila an'izany fa zanga tsy mahazo famonjena ao a za koa mba efa mivavaka tsinona ka dia hoy izy ny ianao zany fa voavonjy ianao dia ahoanany tsy voavonjako za ahoana raha le jolao any vonjeny Jesosy ahoanany tsy mba hovonjeno a rehefa amin'ny andro farany a dia mba hovonjeny io mba mivavaka mibebaka tsy hovonjeny dia toro tamiko teo ihany izy dia hoy izy avy hoe mareny misy efa mahasoy samy miainaonao hoe apelao aho very any amin'ny elo any sara mbo very any ho a dia nalahelo ao mihitsy izy tamin'izay dia hoy izy tsy manena amin'ny teninao ve ianao tsy rarahanao zany ao fa mareny ianao dia tsy rarahanao zany ao dia hoy izy hoe mbebao izy fa tsy mety zany zaho iza hoe sara mbo very tsy rarahanao iny zany dia hoy izy hoe zaho malahelo anao aho izy mivavaka ao anao aho izy ataoko ianao a raha ty ho any amin'ny elo izy kanefa koa za tsy tianao ho tonga ano izy fa mivavaka ao anao a isy izy teto dia mbola nilongo be any nakatina natika amin'ny batisany fa ny mamanay manko tsy teo tamin'izay fa zay menadarely nanatika amin'ny batisany raty dia mbola nilongolongo
be nanatika taty mbola tezitra be miditra tato dia aveo indray zany dia misy zanaky ny rahavavimamany nanatonasany ozy hoe arabo ozy fa mba tongato ianao izy tongava miangona aty rahanao ino izany ao fa ngatsika misy mifandidy zany indray navaliko azy dia nalahelo be izy tamin'izay dia tsy miteny tsony ahy fa mbola lasa nody tonga tany an-trano a mbola nilongolongo be ihany aho ka tsy fantako fotsiny foatra nisy fananany esika tato dia niteny tamiko izy hoe tena diso tokoa nananentiako an'ireto ary hoy za hoe mpaminany sandoko reto inona koa reny olona latsa amin'ny fanahy masiny reno a no dia dala fotsiny reno niteniteny fotsiny ho aho zany nataoko zany ary no nitsapako fa tena marina tokoa ny tampo niangona tato aho dia misy ako hoe diso Andriamanitra ary mivavaka tamin'ny ranomasiny mihitsy aho asiako vonjen'Andriamanitra hoe diso tokoa fa niteny ny fanahy masiny ary zany mihitsy mibebahako teto mibebaka mihitsy fa adalako zany ary onitra izany kosa dia efa manonitra an'izany ahako fa ny androm-piainako rehetra dia atolotra an'i Jesosy ary naraka azy ny diako rehetra dia apetraka eo aminy. Alléluia. Merci. Bien. Un peu... ny fanavotany ahy satria taloha dia mpanota tahaka anareo ary anota lavitra noinareo ay ary hiakatra mitony ay za folo taona zao mpandraifanarany toko tany ampiangonanazanay any avaratra azy ary am'izany folo taona zany dia ara-fomba fotsiny no anarahana zany marina zany eo satria ny maraina dia dia riva dia any mandrendy azy voany zany amin'izao fotoana zao dia efa vavonjy Kristy teto amin'ny toerany ity na vonjena satria raha tany aminay ay za rehefa anjara ny mamaky soratra masina miparareka karaha vao mamaky anankiray monja dia mikambana io dia tsy hitako dia lasa amin'izao ary amin'izao fotoana zao aho na amin'izao mijoro eto zao ay sy mangovotra eto nefa tamin'izany aho miparareka amin'azanzany ary amin'izao dia ty toerany ity misy mifamonjena tamin'ny herin'ny raha mpitolatsinainy aho raha andeha andefa taratany ampoly zany tsy miomanzeo aty akory aho satria mivady tamin'ny herin'ny talaty io ny soratra andao izy hiaraka andany ianao alo dia miarony fa nefa za efa volana mitako izy mbola tsy ampy efa volana mandany ianao aloha aho dia reva herinandro izy nandeha dia nandefa taratasy tao a dia roa amin'roapoaty roa dia nitazana ina navaraka teo Alléluia. lasa nandeha nakaty mpanompon'Andriamanitra ny teo sy ny selesta mbo eto araka fa tapaka evitra terona anaty roa fa naraka zany tokony namindray Kristy ary androany aho dia efa natao batisa tapo voalevina tao fotako dia tonga olom-baovao azy ao ary efa misalasamy nareo nizaniza nitsika nareo fangonanrazanareo dia manatona tahakahaka eo nareo satria eto ny toerany ity misy mifamonjena. Alléluia. sanganeto ariavana vavolombelon'i Jesosy amin'ny naminteny ahy teto amin'ity tepolin'Andriamanitra ity dia namba ny olona mahalala eto na hatramin'ny andro ny fahatanyrako na hatramin'izao andro ny fahalebiazako izao fa mpianatra ny siona teo aloha ary na mpianatra ny filazantsara na mpianatra sekolelady na mpianatra ary bradeno eny amin'ireny ankizy madinika ireny nefa iny resy tompoko tsy voavonjy fa izaho asangamba no namono ny taranako ny fireneko tamin'izany fotoana izany no ny tonga teto amin'ity toerana ity aho tsy fidy ny akorona le eto teto rity nivaditra aketo ary nandaha mafy mihitsy aho tany an-trano za tsy akeno iza ina nefa misoa azoko eny za mampikompodolona maro ana dia ny olona mahalala eto efatra ambin'ny folo ny zazanaterako ary fantatrareo ray aman-dreny maranaka zany hoe vehivavy miteraka efatra ambin'ny folo toy inona moa ny fahasairanany ray aman-dreny amin'ny fitaizana zaza maro toy izany ao anatin'ny tokantrano tribonary zao no hitanao indrindra fa raha marolahy izy nefa kosa toko ato nidirako teto n'ity tepolin'Andriamanitra ity dia tsapako ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny ahy nanjary ny lamina izay menakavy tao anatin'ny tokantrano ny ankizy naditra nanjary ny ehensy ny lamina tokoa na direo lehibe izay fa manampahaizana lavitra noho izao aza dia tsy sahana nentsika intsony fa nanjary nanaja sy tia mihitsy amin'izao ora sy fotoana izao ary nananjanaka nararitra ho atoko izay ny tena nahasaritra ahy ho tonga eto amin'ity toerana ity no netiky teto izy dia hitako ny fahatsarahana fokasy jara lehibe mihitsy izy ary mpijery sinema tsy azo toaina mihitsy nataoko izay mpanambatambazana rehetra momba azy ialany amin'ny sigara ny vidianana zany atao hoe pastaba zany analy amin'ny sigara nefa miala maina nitambatambazako tamin'ny hevitra rehetra vidianako komple tsara tare ianao raha afaka n'ity sigara ity nefa tsy afaka tompo vatany volinetsika teto izy tonga teto amin'izao ora sy fotoana izao tsy te hieritra sigara tsony tsy miditra sinema itsony fa isara eny ary amin'izao ora sy fotoana izao tompo lay fahasalamany tsy tsara dia fa hita mihitsy fa tsara amin'izao fotoana izao
tsy nampiasainy fanjakana izy mandritra ny efa taona amin'izao fotoana izao nefa dia natsoiny ny fanjakana izy hiasa satria nampanaoviny fanadinana izay atao hoe test na fahaizana kapobeny mahagaga toko fa tsy napoizina akory izany fa tao anatin'ny fanontaniana 70 voavalo ny fanontaniana 17 noho ny fahasoavan'Andriamanitra natin'izany ary namin'izay tompoko dia tena zavatra nahagaga mihitsy za dia nanenjitra tokoa noho ny tonga teto n'ity toerana ity tariarianaria no nipetraka nefa vatany vao tonga teo aho za dolona mafy ranomaso be kanjo vao tonga teo aho dia nitomany ary nangovotra ny tenako rehetra tsy hitako tsony zay zavatra hitako teto ambony tany teto ambony tany tsony fiainako noho ny tonga tany an-trano aho dia resy lahatra ary satrotro ihany andeha ety isanandro tsy tapaka koa raha mbola misy azoko atao afa-tsy raha marary tokananga ary mbola nanenjika n'ireny olona mangovongovo tanana ohatran'izao reny aho rehefa atao batiseto za hoe fanahany iny reny kanjo tompoko zatra antreo ka tena fiafana nienjana nantakan'izany mihitsy ny tena ary tena resy lahatra aho amin'ny famonjen'Andriamanitra fantatro fa tian'Andriamanitra ena dia hatramin'omaly aza izay mbola nanenjena mafy tokoa tompoko nienjena tokoa aho kanefa raha naketo aho dia hanolotra ny foko an'Andriamanitra hanolotra ny taotako rehetra ho fototry ny azo fidarin'i Jesosy Kristy izany naleha feto ry havana ka dia eny ianareo ray aman-dreny maro anaka rehetra raha te hitondra ny taranakao hitondra ny firenenao ho ao amin'ny Jesosy ianao atony inge Jesosy ho hitanao fa ho tonga lafatra ny fiainanareo menakavy anana zanaka endry ianao anana zanaka tonga lafatra ianao halleluia. Oh yes, I know. Ça se passe et instruction donnée. Reny fitaizana betsaka nandalo reny sy fampianarana atao reny dia mandalo fotsiny mais ça reste juste dans la tête seulement. Tao amin'ny lohan'ny olona ihany zany Mais ça prend la puissance du Saint-Esprit fa rehefa mandray ny herin'ny fanahy masina ny olona et quelqu'un vraiment envoyé de Dieu ary misy olona tena irahan'Andriamanitra maro ny ilaza amin'ny marina prêche purement et seulement la parole. zay mitory madio ny tenin'Andriamanitra Et le Saint-Esprit soutiennent le vrai prédication de la parole de Dieu seulement, mais pas de tradition, pas de... ary amin'izay dia reny tenin'Andriamanitra madio toriny reny ihany no afaka hitana ny tenin'Andriamanitra isan'ny fanahy maso amin'ny olona fa tsy ny fampianarana Ça, c'est le secret. ary io ny zava-miafina misy ty Et ça, c'est le secret de la changement de vie des personnes dans l'église. zava-miafina ny fanovan'Andriamanitra ny olona hita eto amin'ny fiangonana ty Ça zany fait mal quand on pêche contre le Saint-Esprit, on dit le travail du Saint-Esprit ne travaille pas. mampalahelo ary raha misy olona manotaka amin'ny teny ratsy ny fanahy masin'Andriamanitra Ah, amin'ny c'est vrai pour eux, mais pas pour nous. Alléluia. marina amin'izy miteny zany fa tsy mba marina amin'ny fitehesan'ny tompo Le Seigneur vous bénisse. ny tompo anay Pourquoi vous tananao n'êtes pas changé? ianao zay mbola tsy mety miova ary Que le Seigneur ouvre votre cœur. enga ny eny tompo manokatra amin'ny Et fonao hatramin'izao vous recevez aussi le Saint-Esprit. ary mba handray fanahy masina tahaka ny olona rehetra Si vous foana. voulez savoir pourquoi on lève notre main, raha tahiny tahalalan'ity fanangana tanana tafiangonana ty ianao lisez la parole de Dieu. tenin'Andriamanitra vakina fa ho hitanao zany Remarquez bien tous les prophètes, tous les saints dans la Bible, comment on a prié. La parole de Dieu dit on a levé leurs mains vers le ciel. maro io tsara fa reny olo masina sy mpaminany amin'ny tenin'Andriamanitra eny rehefa mivavaka dia hoy izy manandratra ny tanany ho any an-danitra izy raha Et mivavaka l'apôtre Paul dit levez les mains saintes vers le ciel. ary hoy ny apôstôly Paoly hoe aoka anareo ry olo masina hanangana ny tananareo nindrony lany Et nous sommes ici habitués à recevoir beaucoup de bénédictions. On ne peut pas fermer nos bras. Il faut l'ouvrir pour le recevoir. Alléluia. zatran'izany etsika mba rehetika ny fitahina fa tsy afaka nakombona ny tanatsika tsika fa tsy maintsy iskafana handray ny fitahina avy amin'Andriamanitra izy Comment vous pouvez recevoir quelque chose à la main comme ça? vo raha handray zavatra anao nefa manao croisé rehefa Si je peux vous donner quelque chose, comment vous voulez recevoir? raha omena zavatra anao nefa fininao ny tananao taonao nampandray azy Levez votre main, la parole de Dieu dit. kafo ny tananao handray hoy ny Ce n'est tenin'Andriamanitra pas notre religion dans les mains, tsy hoe vavaka atao amin'ny tanana io mais c'est une expression automatique divine qui sort, qui est poussée de notre cœur et le Saint-Esprit parce que nous suivons la parole de Dieu. zavatra sesitry ny fo avy amin'Andriamanitra izy io satria ny fanahy masin'Andriamanitra ny manesika an'izany ampanaon'ny olona Ah, notre bras c'est vers le ciel. kafatsika ny Et tanana on va sauter vers eux. ary Et encore, on va monter haut. ary engany ray andray
dans tout le cas, ce que nous faisons ici porte des résultats. Amin'izany rehetra ataontsika izany eto dia zao mitondra vokatra daholo zay atao eto. Si ce n'était pas de Dieu, il n'aurait pas de résultat comme ça divine. Raha tsy avy amin'Andriamanitra mantsy izy dia tsy mba misy vokatra avy amin'Andriamanitra anao vino. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait, si vous voulez être très sage, ne bougez pas, allez au tombeau, on ne bouge pas là-bas, on est comme ça. Ianao fantatra ve tiany lazaina fa hoe raha te hoendry loatra ianao a mandehana makany amin'ny fasana fa any ny toerana mangina tsy azona mety On est sage. dia endry be eo. Mais quand le Saint-Esprit a frappé les apôtres, ils sont devenus fous. Fa rehefa azo ny fanahy masina ny apôstôly izay niaraka taminy dia nanjary mamin-javatra izy ary tahaka izany no nataony. L'autre il dit, on lui demandait pas venir le verbe Qatar, et papa il parle avec le Saint-Esprit. Sasany raha nantaniana fa mibebaka tsara Parce ianao que l'électricité de la puissance du Saint-Esprit l'attrape tellement si vous le touchez, c'est comme vivre comme l'électricité. ny sasany kosa nisan'ny fanahy masina raha mba hainao zao no mitsasitsasy tahaka ny misy elektrika ny tenany Puisque on a dit pour les apôtres ils étaient sourds. satria efa nataon'ny olona eo mamy Et il y avait des expressions physiques ary dia misy tenin'olombelona tahaka izany koa qui étaient automatiques, résultat de la puissance du Saint-Esprit qui est tombée sur eux. zay mandeha ho azy ary zany fihetsehany zany dia vokatry ny fiasan'ny fanahy masina ho aminy. Et toutes nos expressions physiques que nous en avons dans cette église, c'est un résultat automatique humaine qui viennent de la vie que nous avons reçue de dedans, et ça bouge, ça fait quelque chose. Alléluia. ary reny fihetsehana ara-batana hitanao tao mahagaganao eto reny eny ka avy any anatin'ny fon'ny olona zay esan'ny fanahy masina mahatonga andreny fa tsy fanahy aniny akony ary tsy mety mianina izy fa dia mandeha ho azy eny le zava. Alléluia. Bien. On va demander de faire des témoignages un peu courts et bien concentrés. Hafa fo izy kely nareo mpanambara tokoa ary Comme ça, on peut vous entendre tous. Zoro eto ato vavolombelony tompo. Zavatra roa no tiako lazaina amin'izao tsanganako vavolombelony izao. Talohany faty mivavaka teto Antananarivo aho, dia mpanao raharaha fiangonana tanatin'ny 10 taona. Ary maro ny olona tonga eto zao no mahalala ahy. Indrindra fa ny olona avy Amasiny. Ary na dia misy Robert zay eto aza dia mahalala azy tsara. Amin'izao fotoana natongavako eto Antananarivo zao, dia mbola no azaiky tsara izany zavatra narahiko izany, izany zavatra nataoko izany. Ary indrindra fa matetika aza dia mba manao batisa koa raha misy marary. Amin'izao fotoana izao nefa dia resy lahatra tokoa, satria eny zavatra natao rehetra taloha ireny dia zavatra natao tamin'ny fomba foto, filana dera foto, zany dia zany. Rehefa tonga eto Antananarivo ary fiangonana ity dia nanatina taty zahay mianakavy, 6 mianaky zahay, 7 zanakay vady. Dia nanaraka ny fotoana teto, ary efa nanaraka ny fotoana teto zao zavatra mahagaga. Ny olona nitarina io tonga tetiny vita batisa talohanay, anay nitarika azy. Dia nataon'ny olona hoe fa ahoana tino ianareo ndray tina zary tohatra iakaran'ny olona, ianareo mpitarika ndray tino anjary ho lasa orieny. Ary zavatra nahagaga fa nifanety izy amin'izany. Rehefa tonga tato aho ka isoratana atao batisa, dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra hoe nahoana ianao no depara be ohatr'izany efa 9 volana voa isoratra anarana atao batisa. Dia hoy aho hoe mbola mianatra aho. Kanto izany fa noho ny zavatra maro zay efa nataoko momba ny raharaha fiangonana no sakanahy. Zany dia zany, hany ka namadibadika zavatra maro. Rehefa tonga teto zay mivady ny soratra, loza ny trano, feonao eo dia natao amin'ny alahady zao ianao dia atao batisa. Fa ianao rangaho izy dia avy volana manaraka. Sahala amin'ny misy afo ny fatiko atao anatin'ny foko. Zao ny loza no azy. Mivady ty atao batisa aho nefa volana manaraka tsy mbola fantatra na ovena na ovena. Nefa rehefa vita batisa izy, le zavatra ny satroka tahaka ny asa taon'ny foko dia niasa ary saroko fanifanahin'Andriamanitra. Tapaka ny hevy ary nangataka isanandro aho mba ho vita batisa miaraka amin'ny vadiko. Dia vita batisa aho androany. Rehefa niverina taty dia niekely. Ary
rehefa vita batisy zay lehilahy androany dia miresaka atao sy nanina tao ary maro nitovy amiko ary ataoko fa ny vola tsy vita batisa dia maro koa nytoy izany fa ny vehivavy dia vita batisa telo volana ny sasany zay ny lehilahy vita batisy ry lehilahy namako so misy mitovy amiko na mitovy amin'ny namako ianareo azafatra mpandiny zavatra loatra fa ndrao tonga ny fetra maro koa ianareo ny mahalala fa nisy namako teo ny teny zay niseho vaviny velona teto avy rahanareo mahalala be dia be ny mahalala indrindra fa tonga tomabila dia mahalala fa miasa amin'ny sécurité nationale amin'ny karakarana mpifamoivoizana amin'ny circulation sarobaka ity fa voavozy ny tenako ary zavakatrendreko indrindra dia ny atonga ireo namako voavozy tahaka ahy halleluia. Bien, on va apprendre des autres un peu vite, hein? Vite. Voninahitra ao n'Andriamanitra ireny tatoko dia midory fa volombelona ity satria tapako hatramin'izay niangonako teto dia tena vonjeny Kristy mahitsy aho fa taloha tambola tsy niangonako teto ary avy malala dia mpanota mihitsy taritiny namako nanao an'izao totra tsy mendrika rehetra zao ary tamin'izany totra tsy mendrika rehetra zany dia taizany hafarany tany etra maiza ary rehefa tonga tany aho dia nalala nangivitiry mahitsy ary nisy paster anankiray laza tamiko fe mibebainao sy aza malala mieritreritra kory ianao na inona manjoanao fizao fotsiny baba amin'Andriamanitra ary tany finoana ho sabatry ny fanahy nefa raha dia nanaraka zany ary tsy amin'ny fomba akory fa mbola nalahelo nefa mamaky any any ray aman-dreko ka natsiaro aho fa zandry dia miangona aty mba afaka fitahina ao anafoana nefa tamin'izany fotoana zany dia noho ny afa kelikely teny aho zay vo nisy namako niangona taty tarika ka rehefa nitarika izy io vo niangona voalohany indrindra teto aho voalohany indrindra dia tsapako fa tena azoko fahasavan'Andriamanitra ary vo niangona voalohany teto aho dia nanjary tamana ary tsy afaka tsony fa nanjary tsy andriko mahitsy zay arany andro tongava zengonana eto na isan'andro isaka talaka tsy lakamisy ary sabotsy ary lahady tsy andriko mahitsy zengonana eto ko ankehitriny aho vonjeny Jesosy azany ratsy rehetra zany avy malala dia tsinotsinona mitsoa zany zany ratsy rehetra zany dia efa zava-poana teo anatreko efa nikiaroko zava-tsoa nefa tsy nahita fa Andriamanitra any mahafaka Andriamanitra any no ekinako amin'izao fotoana zao fa tsy rarako tsoa zay zavatra rehetra mianatra nofoko ry havana oka ny fotsika samy anaraka ny Kristy samy bandina tena tsika fa zava-poana amin'izao tontolo zao dia zavatra foana ditoly fa ny ten'Andriamanitra kosa tsy mety ho sy manao noviana Andriamanitra ary tonga kosa Jesosy no fitiavany eny amonjy anao izy hitaridalana anao izy ianao mpanota very indrindra eny ny tenako le very io ka natsiary tato amin'ity baiboly ity nanao hoe tonga zanak'olona mba hitatsy amonjy ny very ary rehefa nahita fa hitatsy amonjy ny very dia tsapako fa tena izaly ny petavina ary rehefa natsiaro zany ary ava malala dia nanatona ary dia nitaritana namako teto dia tsy afaka tsony hatramin'izao ary dia natao batisa teto ankeo ka tena tsapako fa tena ato ary namako rehetra zay mbola manoka zay mbola manao tady hitarika dia hoy aho hoe zaho afa fantatrao fa mandy taloha nefa velona kosa ankehitr'io ary tsy anao zany tantsony voninahitra ao an'Andriamanitra ho an'Andriamanitra. Oui, c'est notre. Un peu raccourcir votre témoignage. Dia mitsanganeto mba volombelona Jesosy Kristy za tokony natonavako voalohany rateto dia zao za moa dia chauffeur taxi ary ngamba rao betsika ny mahalala fa nanatolona teto ary mandeha ary ngamba zao le mamabelenanao hoe mba midiro hoanako afaka tomobile tonga matena sy mamabe ipetrahako oa za fa mibavaka foana rehefa laty izy matsy afa ny arako lasa aloha anao mamabe fa lao andeha oa dia lasa nandeha dia nony afaka pisindray ny andro ray dia nisy fivavahana ndray teto alakamisy ny andro dia nisy olona tonga atao aminay ary le olona tonga atao aminay mpiangona eto izy dia mba nilaza taminay izy hoe mba makanisy rao mba miangona eny mpondra fa zany efa miangona eny doy zako eo kalofa mbola dinihina fa ngamba mbola mety mba ho avy eny any dia farany ara dia ohatra mahazo olona foana kosa manahitra eto amin'ity fiangona ity dia farany dia tonga dia nanatitra an'le olona dia tonga dia nidiko tômobila dia mahita dia mipetraky irenany ry dia mahita an'le olona le mangofotra sy le miteny satria ariana ary natondretondreto amiteniteny aky izy zany dia zao nalena saiko zao ngamba retondreto olona mahiteny anglisy ngamba mbatakazaky kefitra fa mahita aloha izy miteny dia lasany amin'le fiteny anglisy ngamba teny zay ay tsy zany ty aleny teny ty fa tena zavatra koa tratrany amaritry androanitra miteny kio ah zay fa androanitra milena fiteny gasika tsy mety fa miteny hafa ihany hatramin'izao ary miteny maika dia mbola miteny hafa ihany zay abo tena mandika tokoa fa tena vonjy tokoa ny fanahako ary hatramin'izao ry havako rehetra ny rahalahako rehetrarehetra na ray aman-dreny zany na zany raha nabavy na inona dia maratona hovonjeny Jesosy za zao dia voavonjy mahitsy ah taloha raha ohatra ka hoe mijanona kely adiny ray tsy miasa malahelo mafitsy hoe tsy mahazo vola zao nefa na hijanona adiny roa adiny dimy ara taxi tsy rarahako akory tsy rarahako akory za dia fisaorana tokana zay dia miderany Jesosy mandrakizay alleluia.
Un peu vite comme ça. Alléluia. Oui. On va faire vite. Tsara neto vavolombelona Jesosy to za taloha dia mpanota ary tsy misy ota tsy vitako raha mbola hoe vita zay tovolahy dia tsy mbola tsy misy tsy vitako fa na taiza dia nahitana daholo ary be lehibe no mahafantatra eto amin'ity fanoloana ity ary tena ray nylay zany no tenatenako zao mpamitaka tsy mampilaza ny marina mihitsy fa niza dia mahafantatra fa ray nylainga ny tenako ary mitsangana vavolombelona zany zao an'izao nefa novonjen'ny Kristy aho olona maro no fitahako ary be lehibe no tratra mafy mihitsy manenjika daholo zany nanenjika amin'ny feon-keritreretako no nefa tonga teto aho ka tery afara tery any tonga dia zao ny feonanonja tato afara tao amin'ny toko hoe Jesosy io mametaveta ny tranonao fa tongavako eto nefa tsy nilaviny Jesosy aho fa mbola nekeny any eny na dia tany ampilatsahana to andavako ny elo azy dia niraisiny ho zanany ka raha vao miverina taminy dia zao nanonja tao boky zany hoe nametaveta ny tranon'Andriamanitra ny fahatongavako eto dia zay namonjeny toko aho dia tonga dia nanaraka azy aho bebaka tamin'ny otako rehetra ary niraisiny ho zandry raisiny Jesosy ho zandry zany mba angatahako aminareo rakizy sy tanora namako mba ho raisiny Jesosy ho zandriny amin'ny fibebahana marina amin'ny ota sy natao amen. Alléluia. Un peu vite. Sangana eto ary avana vavolombelona Jesosy za dia anisan'ireny tamin'ny fiangonana maty reny ihany ina moa nanaovako azy hoe maty satria tsy misy mifanahy masina mba nataoko ihany ny zavatra rehetra zay mba hoe iovan'ny toetrako nefa tsy hitako mihitsy zay hoe mety io fa rehefa tonga tamin'ity tempoly ity aho rehefa nandray an' Jesosy mpanavitra amin'ny ampenako rehetra rehefa nandray an' Jesosy aho dia novonjeny aho ary raha ray mandeha raha avy mivavaka avy aty dia misy raha matony niresaka tamiko hoe sambatra ihany nareo makeny amin'ny Daody eny izy dia ahoana nanaovanao hoe sambatra kenareo mahazo fanahy masina sa zao dia zany andaro mba hiaraka aminay hoa dia hiara sambatra tsika dia ozy tahaky ny tsapatsapara atao azy zany ozy fa mandiana ihany aloha nareo makeny fa nitsapatsapa raha makeny ozy izy fa za sa ny Andriamanitra iraisana ihany ozy izy ka rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia mba ataony azy maso aho ozy izy dia zany tsy henonao tsony Andriamanitra amin'izany hoa satria anao raha tsy manaraka an' Jesosy hoa dia vonjy maika fotsiny fivavaka ataonao ka tsisy antony zany za koa ndray mandeha nanana misy zavatra narahy amafy mihitsy tao amin'ny lerako tao dia mivavaka tamin'i Jesosy aho mivavaka mafy tamin'i Jesosy aho Vite. Ouais, un peu vite. dia nangatahako ary didiko tamin'ny anaran'i Jesosy mihitsy zany ka afaka tanteraka nanana aretina anankiray izay mafy koa tao amin'ny andohako tao aretina tsy zakany eritreritry mihitsy fa andohako marary be mirepirepy be aloha masoko dia rehefa mirepirepy be masoko dia marary ny andohako rehefa marary ny andohako dia mandoha amin'izay ka raha tsy mandoha tsy afaka mihitsy le retina rehefa nandray an' Jesosy mpanavitra mandray an' Jesosy mpanavitra manokana dia vonjeny Jesosy atrany le retina alleluia dia raiky mandrak'izay ny Jesosy alleluia amen. Alléluia. Vavolombelon'i Jesosy Kristy mijoroka eto zavatra ilazaiko ety dia zavatra anankiroa ny ray dia namonjeny ary nofandrony ny anakofandrony dia nanany savany ahy eny raha nisy tanora anankiray tamin'ity fiangonana ity zay mafosy tamin'izay fotoa zay dia farena tamiko izy ary raha hita teny lalana izy dia hoe za ndray misy tanora anankiray diso fanatanana okena za fa dasy hoe mba natondroko ary tenako dia raha-panany ihany ary petahana ekizy raha-panany ihany mihitsy disy alao hoe mba natondroko za fa sy metika tsy mijery be dia avy nanontany azy fa maninony ianao manao hoany ianao matsy izy azy dia salama tsara ozy izy dia miresaka teo zay dia ozy izy hoe zaho ozy izy zao dia efa voavonjy ahoana mahavoavonjy anao ah nday anao tonga retaritra za nanary any azy zaho ozy izy efa nazo fanahy masina dia nova zany dia sakiteny ah dia mia dia nanary any azy dia sakiteny taminy aho hoe iny zany fanahy masina zany omba tsy role volomelany mamy fanaisako azy ie dia milezako tsy naniniky izy hoe ina mampile anao dia tsy nambaly azy ah dia izy hoe ndao aloha fa hivavako aminao ary tsy mba mahafinaritra anao hoe zava-vonjy zany kanjo no tateorina dia asa zay natonga farany aho tafiditra teto dia nadinidinika zay nataon'ny olona nampony ihany farany nefa raty dia natao batisa teto ankehitriny ary faharoa lazaiko indray dia nanasitrarany ahy raha faravolany indray mpandeha zay ny andro dia
tao an-trano tao zay sy le zoko ray zay minakanina be zay ary minakanina be zay dia asa zay natsoanay teo fa zany narary-kibo voalohany raha narary-kibo ara dia atan'izay fa nazotony angina dia ty asa vo herinandro maheraka am'izay dia zay ke aio za fa miambony ariva tsy mila fanafody a tondrano ditia nefa tsy misotra tsy mila zany aho a kanto a dia mivavaka taminy eny dia rasy dia vakiko le tadidiko sara ohatra le isa telo amby 20 andiny fa efaka nilaza hoe mitondra ny aretintsika tokoa izy dia eo nitazoniko hoe jesosy eo ianao moa mpitondra ny areta tsy maintsy sitranina ao a dia mivavaka teo a dia kanjo a no sitranina le zoky anakiraiky eo afaka fotoana vitsivitsy teo izy dia narary nandritry ny telo andro izy sotronina tsy dia sotronina izao rehetrarehetra eo nasitra anazy nefa tsy nahasitra anazy telo andro izy voasitra dia raika eo le nenara Jesosy Kristy zay alléluia Alléluia. Et bien ici là, viens dire. Dis, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit dans le témoignage avant? Comment vous avez appris ailleurs là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Fanamaso zany tany amin'ny toerana zay misy ary nampianary mpampianatra sekoly dia ohatran'ny hoe voromelala manodina hoe Tout ce qu'il a appris le Saint-Esprit à oiseau là, il voyage quelqu'un. Viens alors les femmes, vite. Amin'ny anaran'i Jesosy Paoly noho ijoroka zato fadena ihany fitahina fa Jesosy beka tena aloha tokony heritaona sapany zay a dia ny famafahataniko ny fahoriana betsaka mihitsy zay tena saika tsy tohoko mihitsy fa nihevitra fa hoe raha tsy adala angamba aho dia maty nefa kosa tompoka nitariziny Jesosy tonga eto nyty toerany ty a miangona ny tany fiangonana hafa tany velany a tompoko tandray fanasan'ny tompo atany nefa tompoko mbola tsy nahita fitahina tamin'izany satria zao matoa miangona amin'le fiangonana dia mampidera haingitra mampidera kanjo ary angamba tompoko inareo rehetra eto dia betsaka ny mahalala fa iza tompoko dia raha velo asoa ary raha velo asoa taloha dia efa nalevola tamin'io rano io efa maty raha velo asoa taloha fa raha velo asoa vaovao kosa zao mijoro hitanareo eto zao midovony Jesosy Kristy ny foko tamina nendo kelikely foana ty fiangonana fivoriana eto ty tompoko a dia mba niangona teto a dia niangona kelikely teto a dia niteny tamiko ny reniko manao hoe atao batisa anaka dia ozy aho hoe mamo ianao a hitondra batisa firy ao andohanao hitondra marika firy ao andohanao ianao dia ozy mazoto a alaka falao anao ozy fa matoky an'i Jesosy a dia ozy a manao varo a kanja noho niangona ny vory teto niangona ny bavaka tamin'i Jesosy a tompoko a dia hitako fa tsapako tokoa fa misy fanahy masina mitsimidina eto ary za dia niova mihitsy mitoetrako hatramin'izay niangonako teto satria ny aingo zay nasarotiny ataloha dia tsy ny raha ifisony zany fa nakanjo raha iny ara etiky foana mandritry ny ray volana tsy mampanina fa dia mahafaly a nefa taloha raha tsy manana akanjo vaovao na zavatra vaovao na lamba vaovao a na haingo vaovao a dia tsy mandeha miangona mihitsy avolona nefa hatramin'izay niangonako teto dia nahita tokotrany a nahita ny fanahy masina ka nandray fanahy masina ary teo aloha tompoko dia naheno efa nipamaky ny soratra masina ihany a eniko le hoe mandoa fahafoloko areny nefa tsy niditra atao amin'ny saiko akory zany fa noho nefa nivavaka teto kelikely a tompoko dia mba revo a nanao fahafoloko areny taloha a tompoko mahazo vola satria mpanjaitra ny raharahako io vola azoko dia lalilany foana tsy hitako zay aleny ndraindray a mikaroko any anaty boky any anaty entanany fa hoe aiza ary tiany volako aiza naleny volako dia tsy misy tsarony lohako velively nefa noho nandony fahafoloko arenako teto a tompoko a dia hitako ny aleny volako ary isanandro dia misy vola raisiko foana momba ny ami'izaitrako satria betsaka mizaitra miditra tao amiko ary na dia ny aleny volako aza dia tsarono saiko daoly ary misy antony daoly ny andehanany vola ary tokony horay volany zay tompoko dia narary mafy saika maty mihitsy a voan'ny gripa mafy dia mafy a za nefa efa olona mpiangona eto ampivavaka eto nefa tsy tao andohako velively ny hoe andeha ho angatapitahiny ety a fa mitondra ny tompotranonay aho ho any midoka ho dia ray naneny anaran'ny ataona Believe God's word. minoa ny tenin'Andriamanitra Now we're going to pray. azahoary Put your hand wherever your sickness is. raisy mierasantsananao a apetrao amin'ilay faritra maharary Believe anao this sin if you believe in Him. ahoy Jesosy Kristy hoe raha minony Jesosy isika Then you can lay your hands on the sick. idiany
shall recover. Dia ho avy ny fanaftanana. This is the prayer. Izao dia fivavahana ataon'ny marary rehetra. Everybody listen a minute. Angina kely aloha This is the prayer for the sick. farana sy averiny ray fa fivavahana ataon'ny marary rehetra ity. This time to use your faith. Ity fotoana ity dia volanina mihitsy mba hanasanjana sy amoasana ny finoana. This is a time to be ready to exercise to do what you couldn't do before. Ity fotoana ity zay ho avy vetivety foana zao dia atao mba hanasanjana sy amoazana anairana ny finoana izay tsy mba nisy tao amin'ny tena kory maro sy vakimaly. There's a great crowd here. Misy vaoka be zao sika eto zao I could never lay hands on everybody. dia tsy ho azo atao misy tompoko ny andehany rehetra eny ty anatanana amin'ny raha That's why God says if you believe, you can have the answer. fa ny zavatra zay milasain'Andriamanitra fa ho tanteraka dia zao rehefa mino ny tsirairay na iza It's Jesus that heals. fa amin'izany no hanasanany Jesosy Kristy zay mino. So this is the prayer for the sick. Izao ary ny favahana ho an'ny marary. We'll not be praying anymore for the sick Tsisy intsony ny favahana ho reny zao tonight. amany io We'll not pray for anybody on the platform. tsisy keo favahana zay ataon'ny tsirairay mangataka ety amin'ny Now lafiatra. is the time to call on. Izao ny fotoana ho antsika rehetra mieritreritsika maty ny tompo amin'ny fo sy ny finoana. Jesus is there by your side. Jesosy Kristy eo akaikinao eo zao ankekiny zao. If you have faith, he'll heal you. Raha mily tokoa ianao dia hosany tokoa You tokoa. open your mouth and pray. Raha atokafanao ny vavanao hiteny aminy amin'ny fo tokoa. Bartimaeus only said, Lord, that I can receive my sight. Amin'izany dia aoaisika atao ny teny sy ny ambahamba manao hoe ianao no ampahiratra ny masoko. He didn't pray a big, long prayer, Tsy mila favahana lava reny izy but he told the desire of his heart. fa izao no ilay zay tena faniriana boiboika marina avy eo amin'ny fo. God is looking to see the desire of your heart. Andriamanitra dia mitady ny andro dia ny andro zany mba zavatra irinao ko miloatra avy eo amin'ny fonao. He wants you to tell it with your own words. Izy dia miandro mba handre zay zavatra irinao avy amin'ny molotao io mivoaka avy amin'ny fo. So now everybody pray. Aokary ny olona rehetrarehetra tsisy tomoepoana fa samy hivavaka avokoa. Don't let the Lord pass without healing you. Aza malela n'Andriamanitra sy anasitrana anao zao. Cry out to the Lord with all your heart. Azao ary ao ka samy taraina amin'Andriamanitra amin'ny fo rehetra tokoa isika bory eto. Mba ho asaina teny lalandava zay efa teto omaly na fakomaly dia mba mandefitra ka tsy mitsangana teto fanoroany. We're glad to hear everything, but don't preach too much. Just tell us what was your sickness, what the Lord has done for you, how He healed you, and if you went to hospitals and they couldn't heal you, or doctors, they couldn't heal you, and then the Lord has healed you. Zavatra hosarovana isaka miteny eto mba hafohifohy dia zao ny anaranao ny finananao ny aretina niatra amin'ny teny fohy ny fanasitanana aza manapy toritenina tahaka zany. Zaka miaramanana avy eo solo anarako tompo. Za dia narary andoha nandritry ny efa taona ary nisy ere nanatonako dia ty aho zao dia sitrana nefa nampiasa zavatra maro na rano mena na aspiron na fanafody tamin'ny dokotera atraizatray hatrany Tamatavy hatrany Mazangaka hatreto Tananarivo nefa tsy nisy nahasitrana ahy afa-sipeto ihany nefa zany eretiko zany dia ary ary keto Pabemaso ohatra ny fisotoana izay nataoko tao anatin'ny 20 taona sitrana aho zao tompo. Praise the Lord. Praise the Lord. Asa manamatata ty tsy didiko ny anaranao any finanana ny aretina ny fanasitanana. Ravololoboangy eo barasampaina no narako tompo. Narary aty narary vavony, narary voany reto kokoa. Nefa nataon'Andriamanitra tonga amin'ity toerana ity, na ny ony voninany, koa dia misaotra lehibe n'Andriamanitra tompo fa izy no nanome zao fahasahitanana tanteraka izao. Fivanako izy toto izao ny tenako, nefa nandrary vanokony ka sitrana tanteraka amin'izao fotoana izao. Mangataka indrindra ny malagasy miaraka amiko eto aho mba hasamy an'iny voninahit'Andriamanitra tao farany. Hanoko azy aho hatrany anioka ho mandraka zay. Ny anaranao any ny finananao any aretina sy ny fanasitanana. Razana maro no anarako. Avy any Ambatolaona district na Ambohidatsimo. Ny aretinao. Dimy taona tompoko narary vavony. Nareketiny dia misaotra n'Andriamanitra lehibe aho satria nositrany tamin'izany aretiny izany
na dia fanandika ny didiny sy nanota zany tenako ankehitriny kosa dia misaotra n'Andriamanitra misaotra ny Jesosy tompo azy maty ny solo azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary amin'izao andro fahavelomako izao dia hanoko any Jehovah mandrakizao. Filibertine Razafina Rosy tompoko no anarako ary ndaka kely kantony be parasy distrikany Moramanga ny toerany esanay 7 taona izao dia raha nanareti-po aho 1 taona dia niaka voly sy aretin'aty notsabona nefa tsy nety sitrana fa misy fihetsehana mandrakariva tao anatin'ny 2 volana dia nietsika indray ary 2 volana izay dia nietsika mafy tokoa niakatra teto Tananarivo izahay saikiditra eo amin'ny hôpitaly nefa nareta amin'ny fianakaviana tao an-trano izao fanomezam-pahasoavana taon'Andriamanitra tonga eto izao dia tapaka nefy fa tsy hiditra hôpitaly aho fa andeha monjy ny fivoriana mandrakariva dia ho sitrana noho ny tompo tokoa izany sitrana aho kehitriny ho deraina ny ny tompo mandritry ny azo-piainako aty ambonin'ny tany dia hanompo ny tompo aho ary vonony ny tory sy hanambarany filazantsara amin'ny fireneko izay mbola maizina amin'ny toerany izay misy anay kehitriny ary amin'ny toerany izay mbola mindrafindrano ny fanjakana anay ho deraina ny ny tompo. Izaho Razafinatatra avy eo Sotry eo an-drano Manalo raha tonga teto aho tamin'ny talata tsy fantatro velively zay nindrano fa taky ny netin-javatra aho ary raha tonga teto aho dia nisy filazana zay natao hoe tenirano ny marary anao dia mba nanendry ny narary aho fa 4 taona aho narary ny heriny tsy nanana fahasalamana aho atamin'izany fa na dia ny sakafo hohaniko kory azy tsy dia tsaratsara ary fantatra miariary fa ny olona mitazany zao dia ahoana rangahy io ny matanjaka ahoana rangahy io ny takan'izao ndefa eo amin'ny finanankanina tsy dia mahomby loatra ho noho izany ny fitiavan'i Jesosy ny famonjany araky ny fitarainantsika zay mitondra bangiry fireny amin'izao taona izao amin'izao andro izao mandra-pialeto dia ny meny fahasoavana ary ny tolorana araky ny fanolorany azy ho dia misaotra n'Andriamanitra ary misaotra ny Jesosy fa izy ny tompo ho tompointsika ary mandraka izao tsika rehetrarehetra oky raiki-po araky izao fijorona eto izao mbalalalatsika rehetrarehetra malagasy fa afaka magilgio tsara ka sitrana ka dia misaotra n'Andriamanitra ary misaotra ny Jesosy fa voavonjy ary amin'izany fanaintanan'izany ka dia afaka tompoka dia izany no ataoko amintsika malagasy rehetrarehetra avana sy tapaka rehetrarehetra ka dia minoany Jesosy ary minoan'Andriamanitra ny raika taminy aza mahafoina mahasaraka azy namina Namatora Sanamanga anarako tompo ary niretina nazo ahako dia narazy fo ary no nefa niditra teto aho maly tamin'ny telo dia nisy fahasalamana tanteraka ho aho dia nijoro eto aho misaotra n'Andriamanitra sy manambara nreto mpanompon'Andriamanitra zay mitondra atsika teto Andriamanitra ny fiadanana ny iomba ary mandrakara-pialako ty aho dia noko sy andra tanteraka ny didy zay nomen'Andriamanitra amen. Raha maro anadano anarako fonina avy eo an-drano vao 7 taona aho dia narary aty sy vavony ary ny avokavoko fa raha olona telay dia tsy mahazona toa fa tremboka sy mivoadidika ka ndea manala ohatra ny ladilasy dia mangofotra aho ka ndrefa tsy mahazo azo-tanàna ary ny lamosy sy ny kiboko dia misaraka fa ohatra ny tsy nikatona izao kosa dia fa tafakatona fa dia misaotra n'Andriamanitra aho amin'ny andro mpiainako rehetra dia hanofo azy aho. Salapiana tompony anarako avy any Lakasantra district an'Ambositra telo taona zay tompony narary ahy tao amin'ny kiboko tompoko ary tamin'ny lohariko dia nangotsoko
Ny anaranao a ny fonenana ny aretina niakatra aminao ny fanasitana. Razana manana tompoko no anarako avy any amin'ny distrika Rambositra zao no retina nazo azy von'ny retina sarosarotra tao anatin'ny enina taona kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mba tonga am'ity toerana ity koa aho nitady fanasitrahana taminy zao dia efa sidana tao anatin'ny 5 andro zay no nahatongavako teto ary fantatro sy tapako fa efa tsy misy maharary azy tony zao ny ambavafoko. Amen. Ny anaranao ny fonenana ny aretina. Ravao Arseta Belta tompoko no anarako avy any amin'ny faritany Fianarantsoa. Von'ny aretiko efa nandritra ny taona maro aho ary tsy nahay nisotrorano nandritra ny 5 taona. Hospitalisé aho tamin'ny volana janvier teo izany ary mbola hospitalisé koa tamin'ny volana mars. Eo am-pandriana aho amin'ny avril manontolo ary ndeha mbola hapitaly indray no tonga ny taratasiny zanako avy aty Antananarivo milaza izao fahagagana vitany Andriamanitra izao. Eo am-pandriana aho nandeha nakaty tompo tonga teto aho tamin'ny talata ary tamin'ny larobia maraina dia afaka nisotrorano tsara dia afaka nanasa lamba dia omaly aho tetiko dia nanasa lamba koa androany maraina. Sitana aho tompo ary misaotra ny Jesosy avo indrindra sady misaotra azy mivady. Anaranao a ny fonenana ny aretina. Razana maro ny anarako tompoko avy any Ambohidava Ambohidratimanara narary fo aho tompoko dia tanatin'ny andro 3 taona tsy nahita ny maso raha nijery taratasy ary raha tonga taty aho tamin'ny alasinainy dia vidy boky aho dia mahavaky tanteraka tsara ny masoko zao. Sitrana tompoko ny ambavafoko tsy naratsony omaly sy androany fa tamin'ny talata izy dia mbola nararary ihany ary zao dia tena salama tanteraka ka misaotra n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany ary misaotra ny mpanompo ny rany avy any an-dafiny ranomasy eny taona ny avako sy ny tenakadiko rehetra manompo any Jesosy amin'ny kely artiky zao ity. Hoanao famankina sy ny fiderana an'Andriamanitra ny ziony. Efa tanatin'ny andro 3 taona All right, you tell here. Tao anatin'ny andro 3 taona tompo dia tsy mahita taratasy raha tsy solomasy. Raha mamaky baiboly dia solomasy nakirany ary hatramin'ny talata ny nakatia dia mahavaky tsara ny taratasy. Praise the Lord. I defend. Nianaranao tompoko dia niananao dia nirehetra dia niaraka aminao. Matoa. Raha Kotsizafy tompoko no anarako David avy ao Antananarivo mahavoky. Ny aretina nahazo ato alohan'izao tompoko dia narary 12 taona nalemy. 12 taona nalemy nandro teo amin'ny fandriana ny saboina tany taony Ranobongo. Ary amin'izao fotoan'izao tonga teto Antananarivo aho tamin'ny 1 dia mbola nandeha ihany io satria tsy mbola tanteraka tsara ngamba. Ary amin'izao fotoan'izao hatramin'ny 1 nankaty aho dia ny vanitoloko rehetra narary dolodolo ary ny kiboko narary. Rehefa tonga teto aho tamin'ny Alahady dia tsy mbola afaka tety aho sekory fa tonga tany an-tanàna aho dia narary mafy le kibo ary parapara iny andro dia nandeha dolodolo ny maloto tao. Amin'izao fotoan'izao dia te hisaotra an'Andriamanitra sika alohan'ny zavatra rehetra. Saotranao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao ary mahagaga anay tokoa ary